tsy misy manome hafaliana ohatra zany manao zavatra n'olo-kafa zany fa za koa malala fa mila manao zavatra ho an'ny tena koa fa ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fandanjana daholo ndao jerena ny petera voalohany toko 5:9 fa mahonona tena aoka hotony izay mitika fifezan-teny fa matoran-tsaina ary miambena sy mitandrema mahandraka ariva fa ny fahavalonareo dia nitevolo mandehandeha tahaka ny liona miherina amin'ny fahatezerana sy anoanana mitady izay olona harapany sy mpitehany ty teny ity zany dia everiko fa tena manan-danja tokoa ary hitako fa ao midika teny hafa amin'ny baiboly raha 5:30 taona lasa zay nanomboka ny anatra baiboly voalohany ary lazaiko anareo fa ny fahaizana mandanjalanja eo amin'ny fiainanao dia mety io tena iray amin'ireo fanamby amin'ny zavatra lehibe izay ananantsika eo alohantsika isaky ny latsaka eo amin'ny fandanjana isika dia tavelo amin'ny fanararaotana eo ary ny fanararaotana ny tena talentany devoly raha manao be loatra amin'ny zavatra iray ianao na tsy dia manao loatra amin'ny zavatra iray izy roa samy tsy mety daholo raha tsy amin'ny sakafo ianao dia olan'izay raha mihinana mihoatra ianao dia olan'izay raha mandany vola loatra ianao dia olan'izay raha tsy mba mandany vola ao anao mihitsy ianao dia olan'izay raha tia madio loatra ianao ka manadio be ary tsisy ataonao fa tsy ny manadio misikotra loto foana ka tsy misy olona tafajanao trano mihitsy mba hipetraka eo dia olan'izay fa raha tsy mba manadio trano mihitsy ianao olana koa zay firy aminareo no mahazo lazaiko izao ilay fandanjana manahirana amin'ny lafim-piainantsika rehetra ataoko fa mila fanazana sika fa afaka manazatra tena mihoatra ianao ataoko fa tokony hianatra baiboly ianao ataoko fa tokony ho ao anatin'ny ekipa mpianatra baiboly ianao raha afaka ihany fa zany aloha dia afaka ataonao betsaka misy olona tena lasa ara-panabe ka tsy mba mahay zavatra ny tany mihitsy zany hoe lohan'izy ireo dia efa ny an-danitra dia manao foana dia ray nantompo aleloia dia hitanareo mandeha izy dia izany ihany fa tsy manampy olona mihitsy dia izy ireo zany le mifitena fotsiny fa ara-panahy mila mianatra ny janona mandanjalanja sika andriamanitra mihevitra ny lafiny rehetra momba antsika mbola olombelo ianao mila rasinao tanana zany raha tsy ny avinao ndray miratsanao tsy hita zavatra merenan'izany ianao raha mbola eto tany tsy afaka mandeha any an-tsena ianao ka hividy ray indray fa tsy misy ohatran'io tia ny zavatra izay veriko fa tokony hitakatrao raha andeha karakara ny tenanao ianao dia hanomboka isy fandany mpotony zany ezaka vola ary tsy tokony hanamelo tena amin'izany ianao za zao tsy manam-potoana hikarakarana teny zany tsy manam-potoana amin'izany a za zany zao no akantoeran'ny mahameto androany ary anomeanareo karazana torohevitra amin'ny vatana fa mila mikarakara ianao ohatra ny hoditrao ny finao ny volonao ny honao mila manao fanazarantena ianao mila manao fandanimboly ianao mba hinananao sakafo tsara fa tsy lasa olona maimaika foana ka ny anombanananao fotoana dia sakafo maimaiketina foana na zavatra hafa zay tsy misy otrikaina kory ao aminy feno an'ity karazan-javatra tsy mahasoanao rehetra ity tsy mahagaga ny tsy fahasalaman'ny olona raha mba fantatsika mantsy zay atsofotsika ao anatintsika ao amin'ny ankapobeny a mamaky boky mikasika sakafo mba mianara kely mikasika ny zavatra sy omentsika ny fantatsika mianara fiovana dia manontania tena hoe tiako atsofika ao anaty koa ve ty zavatra ity maka fotoana mba hinanana sakafo ara-pahasalamana manaova fitehirizam-bola kely mba ahazo zavatra tsara lehilahy zao mijery aho ohatrany hoe inona ny diran'izany amin'i Jesosy ny tiana ataonao zao dia milaza an'i Jesosy jereo zay ny tena olona antsika mihodina fotsiny sika dia Jesosy 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 dia tsy mba mampiasa fahendrena mihitsy tsy mampiasa fahalalana mandeha nisika miaraka amin'ny famantarana maro sy ny firavaka mahakristiana eo ambozona antsika maro dia avy eo ny olona rehetra manao antsika ho adala oh marina manontany afoana ny olona isaky ny manao interview dia fantany mitovy foana zao misy eo amin'ny folo eo no mitovy zany anotaniana zany anotaniana foana hoe ahoana no hiazonanao ny lara-pahamianao ao amin'ny asa fanomponao vady ianao reny dia mpamorona sy ireo zavatra rehetra ataonao dia nahazo Andriamanitra manome any valiteniko hoy
manao zay anenjanana zany foana ataoko zany fa manana ny lara-pahameako zay mahitsy androany izy ireo mety mienjana raha-pitsy mety milefitra noho ny zavatra maro loatra zay mitranga aminay ary noho ireo filana maro loatra koa ka mila mianatra zay zay valinay na hoe na tsy ary tsy diso ianao raha milaza ny olona hoe tsy afaka manao zany androany misy zavatra izay teny ilaiko karakaranao azy zao. Fa laza taminareo raha nadafo tianareo ty afatra ty sasany aminareo zao mbola tsy matoky ihany taoko fa miaino anao fotsiny mitory amin'ny televiziona mikasika fanantonao sy fanoloranao ny tenanao zay afatra tsara koa zay fa afaka mijana dia mitory ray afara tianareo tena marina dia ilayntsika daholo izy ireo lohateny dia hoe nitolotsaina rehetra ny tenin'Andriamanitra misy fotoana ny lorateny misy fotoana itenena hoe tsy mila makaina kely dia mila manao zavatra ho an'ny tenako raha reraka ianao dia makaina miala dia ataovy toy ny reraka nandritra ny 420 ianao ndray andro laza hoe reraka andeha akaina fa raha reraka be anao ka tsy mba manao ninona fa tsy ny fiadina amin'ny zavatra marikoriko foana dia anao zany karazan'olona ty reto karazana tsy haiko hoe manicure pédicure mandehandeha dia miteny fotsiny hoe tsy hitanareo kely aloha andeha karakarany tena kely aloha dia ohatrany hoe efa miaina amin'ny farandro sika raha toka fantatraiky tsara misy lalana kely zay o milalambe manandrifiny tranonay zay mivoaka amin'ny tanàna zay ipetrahanay ary misy toerana kely roa zay tsy mba andehanany telefônina mihitsy zany hoe tena lasa dala mihitsy sika no ndroa minitra monda tsy afaka mifandray amin'ny telefônina amin'ny olona tena lasa daladala mihitsy sika amin'ny fiarahamonina misy atsika kehitriny tsareoko taloha ny fomba tokana mba hahafahana miantso telefônina dia mandeha eny amin'ny arabe mametraka ny fiaranao dia mitady publifôna dia mampiasa vola madinika hitanareo mila manenjany zany rehetra zany foana ianao tsy hoe tsisy olona ilaza foana hoe zany any fiainako tena mifantanja tsara sady tsy miova mihitsy ny hoe fa tandondoza foana tsika amin'ny tsy fahaizana mandanjalanja be loatra ireo zavatra mianatra amintsika kehitriny misy zao finday ny internet afaka azon'ny olona 420 sika dia manana andraikitra maro koa sika dia tohatrany hoe tontolo hafa mihitsy misy atsika kehitriny dia ianareo hoe inona nanapahako-hevitra farany tontolo tsy iova mihitsy fa izany ho andeha iova raha miandry izao tontolo izao iova ianao zany mety tsy iova mihitsy ianao no mila miova ka mila manana antoka fa any amin'ny lafim-piainanao any dia any koa ianao ary manao zavatra zay tena mba hakafizinao tokoa tena aloha zany hoe zany hoe tonga amin'ny farany fiainanao ianao ka manao hoe tsy mba nakafinenina mihitsy e dia hitanareo azy zao teo amin'ny 15 taonako talohan'izao tsy nanararoatra ny fahazazako a nararotany raiko matetika foana tamin'ny fahazazaka tsy mba nanana fahazazana loatra tsy mba nanana ny fahasalamana toy ny ankizy loatra tato anatiko dia toy ireny hoe tonga dia lehibe sy ny tombo tamin'ny fandraisana ndraikitra dia miasa tena ty teny anareo zao Andriamanitra manonitra ny rehetra 18 taona zao ary tena manana mihoatra fa iray amin'ireo zavatra izay nianarako no nanako antoka hoe tena mba ankafiziko ve ny ataoko tian'izao andeha akafiny sakafoko andeha akafiny fialan-tsasatra amin'ity arivo ity andeha akafiny fiverenako eto indray raha alina ankafizy zay rehetra taonao dia nievitra zao hoe raha vao vitako ety dia hofaly amin'ny tenako zao raha vitako eto fotsiny ity dia hofaly raha hovina andeha hifaly mihitsy raha hovina dia ahoana raha olona hafa no hifaly zao dia ahoana raha olona milaza hoe faly mihitsy aho zao ary andeha akafi ty tia ampianatra anareo ray minitra mba hanajanona ny zavatra ho an'olona ary hanomboka anao zavatra rehetra taonao ho an'ny tompo mahazo afinaretana androany mihoatra noho ny tokony ho izy sasany aminareo dia efa nandany tenanareo na dia amin'ny zavatra madinika indrindra azy zay fatry ny ela dia izao ianareo manana ilay fanamelohan-tena kely fa lazaiko anareo androany mila janonao zany zao tapero amin'izany dia lazao zao tsy asan'olona mihitsy ny mampifaly hafa miankina amiko sy Andriamanitra rehefa mila zavatra dia toko ambavaka zany ary tsy misy olona manome azy zany ka Andriamanitra manome lalana amin'izany za ihany no miazo any tenako ry mpanompo mankatoava amin'ny zavatra rehetra izay ilain'ny tomponareo anareo ty an-tany tsy hoe rehefa hitany maso ihany mba ilana sitraka man'olona fa mifahatsorany fo amin'ny fonareo rehetra mba mifanajanareo ny tompo sy ho faneonareo ny fanomponareo
Ninona asa ataonareo na zany manadio toalety na ianao ny lehibe ny orinasy iray na izany fitondrana fiara-pitatitra ankizy na asa fanapahana bozaka na ianao mpanolo menaka amin'ny fiarakodia. Ninona asanao zao dia miasa tsara araka izany araka ny fanahy dia tahaka ny zava-bita ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Afaka milaza zavatra aminareo ve ary manantena fa tsy ho lasa azaraisina tendrony rety e. Fa jereo za zao tena malalaka mihitsy ny anaitra anareo ary tena voakasika tanteraka ny amin'izay verinareo satria za tsy miaina ho an'olon-kafa ary rehefa tsy mody olon-kafa nareo dia mahazo fotoana tsara foana. Fa zany akory tsy midika fa tsy ho anareo any eto fa tena mahitsy eto mihitsy noho ny amin'Andriamanitra satria noko fa eto no nametrahany ahy. Ary raha afaka mianatra nareo tena fotoana lava ny anarako an'izany ary fahoriana izay tsy tiako akory no haninonareo zany. Raha afaka mianatra manao ny zavadrehetra ataonao ho an'olona ray ianao dia ataovy ny zavadrehetra ataonao ka fantaro fa Andriamanitra mahitanao foana. Ary amin'izay rehetra ataonao raha tena ataonao zany amin'ny toe-po tsara tokoa tarian'Andriamanitra ianao. Fa raha ataonao zany mba hahafaly olona tsy azo ninina amin'ireo olon'ireo ianao amin'ny fotoana rehetra na mihoatra ny fotoana rehetra azy, ina no heverinao fa afaka ataonao fa ho diso fanantenana ianao ary ho tonga malahelo ianao dia ho lasa tezitra amin'izany fotsiny eo dia hanomboka hisy ireo karazana olam-pifandraisana dia eo ianao vao tena mila mamerina ny rehetra androany ka manontany tena hoe nahoana ary no manao izao ataoko izao. Za zao miteny amin'ireo olona izay miaso aminay amin'izao raha ny antony atokavanao iasety dia ny karamanao fotsiny tsy zavatra faly ianao mihitsy. Izay aloha manan-karama tsara fa raha ny azo vola fotsiny tanjonao dia ninona ho azonao eo dia mbola mila mitady hasafa ianao satria izay no heverinao fa toerana tokony hisy ianao. Mila miasana ianao zany satria ianao mihevitra fa zany no fanompoana an'Andriamanitra. Mety hisy olona ao amin'izany izay tian'Andriamanitra iasanao angamba ninona tanjon'izany. Dia mila makany amin'izay toerana inonao fa tokony hisy anao ianao. Dia ela hoany ilay hoe izao hitanao nataoko anao zany dia nataoko anao ty ary taoriana nanaovako izany anao dia nanao an'ity dia nanao an'izao dia tsy mba nisy jeryana mba nisy nyty akory dia nandany androko rehetra tamin'ny fanompoana ny olon-kafa dia zao ahoana zany ny amiko za zao anitra fotsiny teto tsy misy olona miraharaha dia tsy misy olona dia zao hitanao fahadisoana ihany zany. Ohatrany tsy mba faly amin'ny ataoko zany nareo hainareo hoe ahoana ary takatra zany ianao ny fanajanona ny fitsikirako ny tenako dia tena mafy tamiko. Zany hoe za zany tena adalàna no laza ilay hoe tena tianao no mitsetra tena. Fa ilay izy ohatrany hoe devy mandeha mivoaka dia milalao golfa dia za zany mijanona ao an-trano dia mitomany sy malahelo ny tenako rere. Tena adalàna mihitsy zany tsy niazona azy tsy lalao golfa tsy nanova ninninona azo antoka fa tsy nankasitrahan'Andriamanitra ihany koa. Fa ary ianao nanapa-kevitra hitanareo zao raha izy andeha lalao golfa za zany tokony hevitra izay zavatra tiako atao dia mandeha manao zany. Zany mandroaka azy. Dany sa mandeha rehetra zahay lasaiko anareo hoe ahoana raha efa nanambady efa elabe ianao dia hotsapanao ihany amin'ny farany hoe zany zavatra rehetra zany ka tsy tokony hedivana akory. Nisy ireo zavatra nahatezitra taloha zao lasa ataoko fafinaretana. Zao mahatsiary dia tena mihevitra hoe tsy mampino mihitsy fa za dia tsy mifampiresaka tamin'andritra ny herinandro taloha. Hitanareo nanao izay anakorotanana mihitsy tamin'izany fa zao sy devy dia manana fiadanana be zao. Mahafinaritra izy io tena mahafinaritra izy. Araka ny taonanao no anaovanao zavatra mahafinaritra indrindra rehefa tonga amin'ilay fotoana izay tsy hoe mitadidy ny zavatra rehetra fotsiny ianao. Hitanareo ny zavatra anankiray hafa izay tiako
ao amin'ny lisitry ny zavatra ankafiziko dia nataoko tao amin'ny lisitry zany ankafiziko ny vadiko. Lasaiko zavatra nareo ny Baiboly milaza fa ny vehivavy tokony hifaly amin'ny vadiny. Tsy ampiasainao izy dia rerahanao izy dia kolokoloina dia ilanao vaniny sy asiana olana izy ka tsy manam-pandriana an'io dia ohatrany intsony ankafizo izy. Fantatro fa ny sasany aminareo sao fa te-hitsoaka atao amin'ny hevitra ty madama tsy hainao akory izay zavatra resanao tsy hainao akory ange iza ny vadiko e tsara aminareo zao no mipetraka eny dia manao hoe eny lehilahy tonga androany zao dia tianareo mihitsy zany sa hoany sao raha misea mila tsara amin'ny vadinareo ihany koa nareo. Ataovy tahaka no antompo zany. Zay rehetra ataonareo antompo amin'ny afina dia aseho aminareo pape maso. Avavy aloha laza zavatra kely aminareo tena zava-dehibe ty. Ty dia ngeza be, tena lehibe ty. Isaky ny manao zavatra ho an'olona ianao ka mingonongonona amin'izany dia very ny valosoanao. Amen. Oabolana faraka amin'ny telopolo. Raha misea mila miara-miatra kely amiko nareo ray minitra satria zany dia mikasika ny vehivavy endry. Fa misy fepetra eto izay afaka ampiasain'ny lahy na ny vavy koa ka aza manao toetrandelahy eo. Tsy hipetraka eto akory mba hihainy mikasika vehivavy amin'ny oabolana faraka amin'ny telopolo. Satria zany eo anareo fa izy ilay karazan'olona izay tiako andresena lahatra anareo fa tokony alay tahaka. Ty madamy ty taloha tena mampatezitra mihitsy. Tsy mivazivazy aminareo fa rehefa lasana no mikopianatra soratra masina maritra dia mihevitra hoe tsy hisy olo loatra izany. Voalohany aloha ny 150 dia ho an'ny lehilahy ty izay afaka lalintsaina dia vehivavy endry. Iza no afaka mahita azy fa ny tombany dia mihoatra lavitra ny zava-tsarobidy ary ny vidiny dia ambony lavitra no ny perla sy vatosoa. Raha misea raha manana vatsara ianao dia mila ankasitranao izy, ankasitrao izy, ankasitrao izy, ankasitrao. Amen. Matoky azy ny fony lahy ary tsy mitsatra ny fanambinana azy. Ary ny lahy dia mino azy ampatokiana mba tsy hananany ahihana isi ny fanimbany famitahana. Mampiadana izy mampahery manao ny tsara ho an'ny lahy raha mbola misy fiainana koa eo aminy. Vehivavy tiako anao fanekena nareo mba hanome fankasitrana ny vadinareo na dia ray monja isan'andro azy. Marina tsy tia heno ilay karazany zavatra ohatr'izao hoe mba enonao ve zany? Fankasitrahana raha isan'andro dia raina ny tompo za aloha tsy ianao zany e izy aza tsy mankasitraka ako. Ianao zany ny voalohany ianao izay tokony atao. Ary raha mbola tsy manambady ianao dia ndany mankasitraka olona izay tianao vadiny zany. Tsy mbola fanambadiany zany a. Ataoko fa tokony hisoroko any aloha zany angamba. Ataoko fa efa fantatry ny olona zany fa tsy voatery e. Eny artin'io zao mitady folonondro sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Raha velarina zany ny rehetra manao hoe miasa izy. Toy ny sambony mpandranto izy ka avy any lavitra no hitondrany ny haniny, hitondrany sakafony ao an-tranony avy amin'ny firenen-kafa izy tsy hoe mahandro fotsiny izy fa mamorona ihany koa. Dia mifoha izy raha mbola alina dia mikarakara sakafo ara-panahy. Fo maraina izy dia mitady an'Andriamanitra vavaka ary mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra mialohan'ny hanaovany zavatra hafa. Avela kely aloha zany tsy hoe manao lalàna akory mikasika izay fotoana ilainao laniana miaraka amin'Andriamanitra. Fantatra fa ny olona sasany tsy dia mifo maraina loatra fa manolo-tsaina nareo fotsiny raha afaka mampananteny nareo ny andany 30 minitra voalohany isan'andro ho an'Andriamanitra, fifandraisana resaka aminy, vavaka, mamaky teny, mihaino mozika, dera, dia lazaiko anareo fa anova tanteraka ny fiainanareo izany.
ary tena milaza zao mihitsy a raha tsy manam-potoana an'Andriamanitra ianao amin'ny programanao dia tena anana olana lehibe ianao ary tsy imbanana fifaliana mihitsy ary tsy anam-piadanana. Mifoy izy raha mbola alina ka manome alina ny ankonany ara-panahy sakafo any ankonana ary anjara ho any ankizy vaviny dia hoena hoe ay moa tiako raha manam-panampy. Raha manao ohatra azy ianao mety azo ihany ka tsy haiko hoe mihevitra sa izy ka mahazo azy avy eo tena mpandrara izy manaiky izany izy mampitombo amin'ny fahamalinana tena tiako izany ary tsy manamaivana ny asany ankehitriny izy amin'ny fandraisana ndraikitra hafa ka tsy manaiky asafy izy izany raha tsy fantany fa tsy hanelingelona ireo zavatra izay fanekeny fanataony firy aminareo zao ny be fanekena maro tsy ianareo tsony hoe raoviana ny faran'izany fantatrareo nahoana satria nareo manapa-kevitra amin'ny fihetsem-po oye terena ny tompo zay le afaka ataoko dia afaka-herinandro anao dia manao hoe fahina mihitsy nazo aho mihevera tsara alohan'ny tenenana ataoko daholo izany mieritreretra tsara alohan'ny anekenao zavatra iray anontaniany tenanao raha tena anao izany tokoa ianao dia ny antsara ilay samy alohan'ny hividianany azy ampitombo amin'ny ka tsy manamaivana ny asa-kehitriny amin'ny fandraisana ndraikitra hafa fa amin'ireo tahiriny ara-potoana sankely dia mamboly vo mamokatra ao amin'ny tany mboalopoka n'izy misikina hery tanjaka izy tanjaka ara-panahy tanjaka ara-tsaina tanjaka ara-batana ilay vehivavy amin'ny bolina faraiky amin'ny telopolo na natanjatena ary haiko fa tsy tsianareo ahy resaka aminareo resaka fanatanjatena fa Andriamanitra na miantsika ara-tsambatana satria isika natao hetsika tsy hoe sikina ery izy dia manatanjaka ny sandriny tiako ny any mampiseho ozatra manandrana izy ka mijery ny tombariny ao koa ny an'Andriamanitra izay tsara hitanareo ve izany tokony hitanareo izany andiny fahavalo folo manandrana sy mijery ny tombariny izy natao an'izy izany miaraka amin'Andriamanitra sy ho azy miaraka amin'Andriamanitra sy ho azy tsy midika izany fa tsy nataonao any ankonany izany tsy midika fa tsy mitady karama izy tsy nataony izany mba ho tiany patron na ho an'ny eritreritra fotsiny ny asany miaraka amin'Andriamanitra sy ho azy dia tsara jirony tsy avelan'ny faty fa mitoy mirehitra mandritra ny alina miatrika olana fa maizana na alahelo na dia manana olana azy izy ny trano ny fiainana dia mbola feno fahazavana ihany jirony tsy avelan'ny faty satria izy efa nahazo izay rehetra ilainy mba ahery manoloana ny olana mandray ny fiazonam-boavoa izy ary ny tanany miazona ny ampela dia aza mbola mialinareo manatsotra ny tanany amin'ny ora izy eny mamelatra ny tanany amin'ny manitra na amin'ny vatany izany saina ny fanahy dia hitanareo hoe karazany olona ahoana izy mampahery ny olona izy mikarakara olona izy manome ny manitra izy fa inona aloha nataony voalohany mandray tanana ny fiainana izy fomaraina izy mampatanjaka ny ara-panahiny dia manao fanazarantena manao planinina sakafo tsara izy dia manao zavatra izay akafiziny dia hitanareo zao ty vetivety manao akanjo mahafinaritra ao an'ny tenany koa izy andiny faraiky amin'ny roapolo tsy manahy ny ora-panala ho an'ny ankonana izy fa ny ankonana rehetra samy voatafy volon'ondro mena avokoa io ny mampiseho ny rano Kristy nanao an-tenany izy hitanareo ve izany ho an'ny tenany tsy ho an'ny olon-kafa fotsiny fa ho an'ny tenany firakotra ondana kojakoja tokantrano ny akanjony dia ariry madinika madio sy tsara izay voarafitra tsara tahaka ireo izay tafiny pisoana tao an-tempoly fa no mariako ny tafy tsara izy mandeha metsena mivadana dia fantatr'olona eny amin'ny vavadiny tanàna rehefa miara-mipetraka amin'olon'ny tanàna izy mino mihitsy aho fa matetika dia evony leny olona manao hoe ianao vadiny Joyce Meyer vadiny Joyce Meyer ve ianao dia hoy izy hoe vadiko izy fa mipetraka tsara ny hoe nanao atin'akanjo tsara tamin'ny ariry madinika izy tsy izy akanjo fa tsy atin'akanjo isika izao tena miakanjo sady mitady ny atin'akanjo fa manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ary mivarotra izany amin'ny hafa koa ary mandefy izany any amin'ny mpandrato ihany koa izy marina eo farana antsika ity izao ery sy aja no hitafiana ary ny toerany dia matanjaka sy azo antoka mifaliny amin'ny hoaviny izy ireo andro mbola hoavy andiny fa enina amin'ny roapolo manokatra ny vavany amin'ny fahaizany sy ny fahendren'Andriamanitra izy ary ny lalany famindrapony eo amin'ny lelany manome torohevitra sy torolalana mitandritra tsara ny ataony ankonana izy ary tsy homana ny mofo ny fahalaina ny vosi-dratsy tsy fahonoana ny fitserana ny tenanao aizo izany tena tsy mipetraka eto manodidina eto azafady firy aminareo no mahita izao
fa zay ataony eo dia voalanjalanja tsara vehivavy na lehilahy mendrika tsy hoe miandraikitra ny olo-kafa fotsiny izy fa mandray tanana ny tenany koa fomaraina izy aloha mampatanjaka ny ara-panahiny manao planina ny androny dia manao karazana fandaminana dia manao izay zavatra kafizina izy manao zavatra mahafinaritra azy dia miakanjo tsara dia miditra kely amin'ny resaka fandrarana izy dia veriko fa fotoana izao mba hanana ny sasany aminareo fiainana ny vady mitsangana ka manao azy hoe sambatra ny zanany mitsangana ka manao azy hoe sambatra atsanony amin'izay la toetra hoe tsisy manao an'izany zavatra izany ho aho manaova zavatra ho an'ny tenanao tiako raha misy olona manao an'izany fa tsy manao zareo dia ataovinao izany za efa reraka amin'ity za miasa foana zao zao miasa foana mivavady jereo izay fandanjana keo nareo izany dia aza atao tsony fa milaza aminareo fotsiny asio fandanjana dia nanao antoka fa mikarakara teny ianao satria zava-dehibe tahaka ny karakaranao ny hafa koa izany